mahisika izao alina izao dia Ramatoa Nefson Vanina mpandrindra ny MPTC sy Andriamatoa Ariela Rambelson izay mpampianatra anglisy eo anivony ity ivitoerana fampianarana teny anglisy ity misy ny tolotra vaovao hoentinareo amin'izao inona avy ireo tolotra ireo. Ya faly miarabanao aloha dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa zahay vao amin'ny MPTC satria moa zany zay vonina nakaiky ny tsara kokoa hatrany dia misy ny tolotra vaovao tsy iny zany fa ny MPTC University misokatra ny MPTC University amin'ny herintaona ho avy izao amin'ny janvier 2022 natokana indrindra izy io ho antsika bachelier ho afaka baka teo dia mety foana na baka malagasy na baka vahiny faharetan'ny fianarana roa taona zany hoe baka plus 2 zany mivoaka avy eo fa afaka manao transfert avy hatrany tonga dia mianatra ny ivelany zany ohatra hoe États-Unis misy karazana filière anankitelo amin'izany MPTC University zany ny School of Business zany misy administration sy ny sisa manaraka izany koa ny School of Education ianarana ao anatin'izany ny resaka fandikateny ny interprétariat ampiasaina amin'izany teny anglisy ny teny frantsay ny teny chinois ihany koa ary ny farany dia ny resaka School of Hospitality zany ny resaka fizahantany ny tourisme zany. Ny critère mila tratrarintsika zay te hianatra anatin'ny MPTC University ankoatra ny baka zany dia mila manana ianao niveau d'anglais B2 minimum be dia be nareo nefa nanatitra dossier ny farafaranterana dossier dia amin'ny farany volana ho avy izao amin'ny 30 octobre dia maria eto fa amin'ny volana novembre ho avy izao ny concours sy ny interview zany ho antsika izay efa nanatitra dossier be dia be nareo fa vonjeo fa vitsivitsy ihany toerana natokana ho an'izany dia maria eto zany fa MPTC no université anglophone voalohany eto Madagasikara. Manaraka izany ihany koa dia misy ny voyage d'études izay karakarain'ny MPTC any Londres amin'ny volana Jolay amin'ny taona manaraka ho avy izao zany natokana ho an'ny ankizy 13 taona ka hatramin'ny 19 taona dia natokana ho antsika tsy voatery mianatra amin'ny MPTC fa rehefa mety liana amin'ny teny anglisy ianao dia asaina ho avy amin'ny centre akany information zany fa mandray anao foana zahay. Misy anapinao an'izay. Faly miarabantsika rehetra dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka an'izay dia misy ny cours d'anglais ny cours de français ny cours de chinois ny cours d'informatique ihany koa dia efa misokatra ny fisoratananarana ho an'ny janvier 2022 early bird ho an'ny rehetra na ny cours normal zany hoe cours régulier ny cours particulier na ihany koa ny cours spécial samedi dia efa misokatra ny fisoratananarana aza misalasala manantona ny centre MPTC Andramena na ihany koa ny MPTC Antananandro farany ho an'ny mpianatra maniry ny ano fianarana any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy dia misy foana moa ny examen d'anglais académique dia tiana zany fa ny ANSUK ELT English language test ary ny language cert cert zay manampy be dia be any mpianatra zay maniry ny ano fianarana any ivelany zay dia misy foana moa ny session isam-bolana dia tsara manantona ny centre mba afantaranareo an'ilay date exacte dia ankoatran'izay ny MPTC dia vonona foana ny anampy norehevitra ireo mpianatra izay maniry ny ano fianarana ny ivelan'ireo dia indrindrandrindra moa ireo izay maniry ny hiditra amin'ny rentrée universitaire 2022. Ia fanentanana farany Ramatoa Vanina Ranefson. Ia misaotra tompoko. Ia dia aza misalasala manantona ny MPTC ny siègenay moa dia any amin'ny MPTC Andramena akaiky ny terminus 194 manana ihany koa izay annexe eny amin'ny MPTC Antananandro akaiky ny FJKM Andravoahangy fivavahana. Ny MPTC dia vonona foana ny anome fampianarana matianina ho antsika rehetra dia ianao mahay sy tafita no tanjonay afaka miantso anareo amin'ny laharana tarobia 033 33 410 88 034 21 410 88 afaka ihany koa mitsidika ny tranokala mpifandraisana www.mptceducation.com. Misaotra tompoko.